ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika rehetra ry afako tratra ity alarobia fahavalo ny volana jolay ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ny tokantrano any ijaona toko fasivy andiny fahatelopolo ka hatramy andiny fahavalo amby telopolo no mofinaina antsika anio jaona toko fasivy andiny fahatelopolo ka hatramy valo amby telopolo fakitsika aminaran'i Jesosy. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa la zany fa tsy fantatrareo izay niaviny nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miheno ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no hainoany. Hatrizay dia tsy mbola rifa nisy mampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra ny lehilahy zany dia tsy maefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo karona tamin'io tena teraka tamin'io tela ka ialàndray ve mampianatra anay dia noroahany izy. Jesosy nandre fa efa noroahany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly azy ka nanao hoe iza moa no izy tompo ka mba inoko azy? Ho Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy ary hoy izy tompoko mino aho dia niankoho ka teo antreny raha lehilahy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara kanjaona dia filazantsara izay nosoratana hanampy ireo filazantsara telo hafa teo aloha. Ny filazantsara telo teo aloha izay ataontsika filazantsara sinoptika matetika fameritsika eto amin'nofinainy zany dia filazantsara mitovitovy fijery izay tantarain'ny Matio no ampiny Marka, izay tantarain'ny Marka no nampiny Matio ary izay tantarain'ny Marka no nitovana ny Luka dia mitovitovy fomba fijery zany ireo filazantsara telo ireo hoe masinoptika azy. Fa ny filazantsara kanjaona kosa dia taty aoriana vao nanampy zany hoe voasoratra farany indrindra 30 taona na 20 taona mahery aty aoriana no noratana filazantsara ny Matio, Marka vao nosoratra filazantsara kanjaona, ny Marka moa no voasoratra voalohany indrindra. Ary hita amin'izay fa manome fanazavana lalipaka kokoa ny filazantsara kanjaona. Tsy hoe nanitsy akory ny filazantsara kanjaona, manitsy ireo filazantsara telo fa tsy izay loatra fa mameno azy satria taty aoriana no noratanjaona azy. Toy ny manazava misy kokoa iretsy telo voalohany ny filazantsara araka ny jaona. Na izany zany efa dia jaona tsy namery teny mihitsy. Jaona dia notsogainy jaona no fahagagarana nataon'i Jesosy tantaraina ao amin'ny filazantsara sinoptika mba hanazavany hanomezana fampianarana. Na dia filazantsara aza milazana ny jaona mazava ho azy filazantsara izy satria mitantaran'i Jesosy Kristy tompo sy famonjena ataon'i Jesosy. Dia betsaka kokoa ny fampianarana, manana endrika boky poto-pampianarana raha teo koa ny filazantsara kanjaona. Zany hoe rehefa mitantara fahagagana jaona dia ilay fahagagana tantarainy ihany fa ampiny fanazavana maro isan-karazany, ny anton'ilay fahagagana, ny dikan'ilay fahagagana, ny lanjan'ilay fahagagana, ny hafaran'ilay fahagagana sy ny sisa rehetra dia tantarainy jaona amin'ny lafiny ara-potoponoana. Ny filazantsara kanjaona raha ohatra ka mamaky tsara ny toko fa 2 ianareo dia mahita fa hoy jaona manao hoe ny antony nanoratana itony boky itony manjany filazantsara zany io dia roa ihany. Ny voalohany ny ilazana fa zanak'Andriamanitra Jesosy ary ny faharoa ny inona fa zanak'Andriamanitra izy. Zany hoe roa zany no tanjon'ny filazantsara kanjaona amin'ny ankapobeny dia ny inotsika raha mamaky ny filazantsara kanjaona itsika dia ny inotsika fa zanak'Andriamanitra Jesosy ary ny faharoa dia ny inotsika fa mpamonjy izy. Mpamonjy antsika izy. Raha toa ka amin'izay lalakevitra izay no hamakina ity jaona toko fasivy ity afaka malala dia mazava ilay anton'ilay fahagagana. Ny toko fasivy manontolo azay novakitsika teo zany dia miresaka fahagagana anankiray manokana izay tonga fampianarana rehefa avy eo moa zany ny votoatiny. Jesosy tonga mampianatra, ilay lehilahy tonga lasa mpampianatra sy ny sisa rehetra ao anatin'ilay sokotra masina. Fa ilay lehilahy teraka jamba dia teraka javatra ny ekibotreny teo amin'ny kolotsaina jiosy na namana koa teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia ny olona izay teraka jamba dia mpanota na ny ray aman-dreny ny mpanota. Ary rehefa ny ray aman-dreny ny mpanota dia teraka tamin'io ty zany dia mazava ho azy fa tsy manana fahafahana miaina araka ny tokony ho izy satria teraka tamin'io dia toy ny ozona mandrakariva na ny fiainany na ny hoaviny.
de ity lehilahy ty zany de teraka tamin'io ty izy mifieritreretany jiosy azy satria teraka jamby izy de rehefa jamby izy de mazava ho azy entamavesatra ho an'ny tenany entamavesatra ho an'ny fiarahamonina entamavesatra ho amin'ny mpiarabelona aminy tonga Jesosy nanasitra anazy de rehefa tonga Jesosy nanasitra anazy de taitra re tsy manodidina iza nanasitrana anao fa nahoana ianao nositrana ianao nge tsy tokony nositrana ianao nge kapoka avy amin'Andriamanitra nahatonga anao ohatran'io e tsy tokony tsy mendrika fahasitrahana akory ary ianao atrenao teraka tamin'io tenao andray aman-drenao nanota matoanao ohatra zao dia izay lojika izay mandrakariva no nijeren'ny fiarahamonina ity lehilahy ty hany ka raha de sitrana lay lehilahy dia tsy takatry ny olona mihitsy ny antony nanasitrana anazy ary izay nanasitrana lay lehilahy koa aza de no heverina hoe tsy izy satria manohitra ny sitrapon'Andriamanitra efa sitrapon'Andriamanitra nahajamba an'io lehilahy io satria mpanota izy na mpanota ny ray aman-dreniny no zany zay manasitrana azy ko na nahatonga azy ho sitrana dia ray tokotany amin'izay aminy mpanota ohatra azy ko na manohitra ny sitrapon'Andriamanitra de eo zany lay tantara izay tantarainy Jaona raha ohatra ka mamaky kely ny andininy vitsivitsy eo anolohan'io toko fahasivy itsika toko fahasivy ny andininy ndeha ataontsika hoe raha izytsika manomboka amin'ny andininy faefatra amby telopolo na mamarina koa andininy fahina amby telopolo eo aloha zany toko fahavalo io de zao ny tenin'i Jesosy raha ny zanaka nanao afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo dia Jesosy ihany manazava manao hoe fa izay rehetra manota andininy fadimy amby telopolo sy ny efatra amby telopolo fa izay rehetra manota de andevony ota zay zany ny fampianarana voalohany ataon'i Jesosy mialoha ny anaovany fahagagana io de izy manao hoe manota no andevony ota ary raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo ary tsy fantatrareo ve fa andevony ota ianareo zay ny voalohany de ny faharoa mialoha ny fahagagana io ihany zany de nanazava indray Jesosy hoy Jesosy amin'ny toko fahavalo ihany eo alohany toko fahasivy io zany manazava ihany izy manao hoe ko izany no ilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo fa raha tsy iny ianareo fa izany ho izy de ho faty amin'ny fahotanareo ianareo de nandeha amin'izay le fahagagana nanao an'ilay fahagagana amin'izay Jesosy rehefa avy nanao an'io fampianarana io manao hoe rehefa avy nanao fampianarana zany Jesosy manao hoe ao am' Jesosy ao am' Kristy ihany ao am' Jesosy ihany no ahitanareo fahafahana ary faharoa raha tsy mino ianareo de ho faty ao anatin'io fahotana zay mamatotra anareo io de nataon'i Jesosy amin'izay ary lay fahagagana ao ariny io tantara fampianarana zay nataon'i Jesosy amin'izao toko fahavalo io ny dikan'izany zany de izao lay fahagagana nataon'i Jesosy ty manasitrana lay lehilahy jamba de tsy inona tsy akory fa manazava ireo zavatra anankiroa reo manazava lay hoe fanafahana ary faharoa famonjena de zay ny dikan'lay fahagagana tapany voalohany nandeha lay lehilahy de nisitranin'i Jesosy lay lehilahy mpangataka lay lehilahy zay niankina tamin'ny olona ary izay fiankinan-doha zay ny dikany teny andevo izay fiankinan-doha izay tsy fananana fahafahana manao zay tiana ataona zay mahafinaritra izay fahorinana azy ity lehilahy ity azay nefa vokatry ny fahotana ity lehilahy ity zany de tsy afa-tsy akory fa sary ny fiainantsika olombelona nanomboka teo amin'ny Genesis toko fahatelo sary ny fiainantsika olombelona rehefa tafiditra ny fahotana de nanandevo atsika ary tsy nahafahatsika nanao zay mahafinaritra atsika sy mahasambatra atsika ary mahafinaritra an'Andriamanitra fa tsy nanao afa-tsy zay mahafinaritra ny ota ny olombelona rehefa tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana inona nahafinaritra ny ota namonon-drahalahy ny olona tahaka ny Kaina inona nahafinaritra ny ota inona nahafinaritra ny olombelona fampialina izy nanao zay ratsy indrindra hitatsika atao ty fahafinaretana hitatsika ty amin'ny bokin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo tantaran'ny Sodoma sy Gomora tantaran'ny safodrano sy ny sisa rehetra de hitana fa lay rehefa nanota ny olona ka tafiditra tao anatin'izao tontolo izao ny fahotana
tafiditra tao amin'ny fiarahamonina tafiditra tamin'ny olona dia lasa zay mahafinaritra ny ota no nataon'ny olona. Io ilay tenenin'i Jesosy manao hoe raha tsy ny zanaka no manafaka anareo tsy ho afaka ianareo andevon'ny ota. Ina no nitranga tahaka ny sarin'ity lehilahy ity tonga Jesosy. Lay lehilahy tsy nahatsiaro akory. Lay lehilahy tsy nahatsiaro akory ilan'i Jesosy. Lay lehilahy tsy nahatsiaro akory hoe Jesosy amilanao fa eo ampangatahana lay lehilahy. Ao anatin'ny fatoran'ny fahotana ny olombelona ny tonga Jesosy namonjy. Rehefa malala ity Jaona 7 ity zany tapany voalohany dia manazava amintsika lay tenin'i Jesosy manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ho afaka amin'inona ary afaka malala sika? Afaka amin'ny fiankinandrony tsy akasitran'Andriamanitra dia afaka dia ity ny olombelona fatoran'ny fahontanaka manjary tahaka ilay zanaka dala tonga miankin-doha amin'ny mpiarabelona aminy tonga miankin-doha amin'ny hafa faneson'ny hafa ary lasa fimezan'ny hafa mihitsy ary indrindra raha tonga ataon'ny hafa fanoarana tahaka itony lehilahy tony rehefa mampianatra amin'ny fariseho na ny mpanorona talàna dia tsy dia mazava ho azy ataon'ny fanoarana mihitsy ilay lehilahy ataon'ny lesona hoe jerenareo zao reny lehilahy reny jereto mahazo azy ndray aman-dreny ny mpanota dia jereo mahazo azy jere lasa mpagataka tahaka izao ataon'ny olona fanoarana tahaka izany ity lehilahy ity. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy niditra tsehatra nanazava manao hoe tsy lehilahy io nge mpanota tsy ndray aman-dreny io mpanota fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe niova tanteraka mihitsy lay antom-pisiny lay lehilahy amin'ireo fariseo dia ny antom-pisiny lay lehilahy dia fahotana ozona analay dia natao fanoarana mba hanazavana ny sitrapon'Andriamanitra zay ataontsika hoe mamatotra ny olona ny fahotana fanazavana fa sitrapon'Andriamanitra dia zao zay rehetra teraka amin'izay rehetra manota dia ny taranany na ny zanany na dia ao anatin'ny fahotana. Andriamanitra mamaly eloka, Andriamanitra tsy mandefotra. Zany no Andriamanitra nitoriany reto fariseo reto fa tsy Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra marina. Dia niditra tsehatra Jesosy nazava manao hoe tsy lehilahy mihitsy mpanota ary tsy ndray aman-dreny io mpanota fa hoe tena manazava aminareo ny voninahitr'Andriamanitra. Inona ny voninahitr'Andriamanitra? Tsy takatry ny fariseo. Andriamanitra dia fitiavana. Inona ny voninahitr'Andriamanitra? Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mankasitraka ny fahorian'ny olona sy ny fiankinan-don'ny olona, tsy mankasitraka ilay endrika Andriamanitra, olombelona endrika Andriamanitra ho tahaka ny mpangataka ka fadiran'ovana ao anatin'ny fatoran'ny fahotana sy ny fahantrana. Tsy planin'Andriamanitra zany. Zay ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy planin'Andriamanitra velively amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahotana. Tsy falanin'Andriamanitra velively amin'ny fiainan'ny olombelona ny hoe tonga mahantra ny olona. Tsy planin'Andriamanitra zany. Ny voninahitr'Andriamanitra ny tiany Jesosy iariary dia izao izy manao hoe Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mpanafaka. Ary dia ndesina voalohany zany dia hoy manao hoe ny tiany Jesosy ho azontsika dia afaka malala dia ity mahamaika an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia ny fanafahana antsika. Fanafahana amin'ny lafiny ara-panahy io, fa fanafahana koa amin'ny lafiny ataontsika hoe maha olombelona ilay mahendrika Andriamanitra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay no mamaika an'i Jesosy. Fanafahana zay tsy niankina tamintsika ary tsy fantatritsika kory ary ny heviny. Raha tsy efa sitrana isika fa fantatritsika ny heviny hoe jamba taloha mazava ankehitriny, fa raha mbola tao anatin'ny fahajambana la io dia tsy mbola fantany akory ny atao hoe mahiratra satria izy teraka jamba. Dia tahaka izany koa raha mbola tao anatin'ny fotaky ny fahotana isika dia tsy mahafantatra hoe inona marina ny tena fahatsaram-piainana raha tsy efa tonga tamintsika ny mazava, raha tsy efa tonga tamintsika ny filazantsara, tonga tamintsika ny fanamasina na zavatra anatintsika fa mpanota isika. Zay no nahafantarantsika hoe aikay tsara ny miaraka amin'Andriamanitra, ny safidy niaraka tamin'Andriamanitra. Zany rehefa malala eto zany dia ao an-tsaintsika dia izao raha mitaonantsika Jesosy hijery ny fiainantsika, hijery ny fiarahamonina
ka manazava amintsika fa ao amin'Andriamanitra ihany misy ny tena fahafahana. Saritsary-pahafahana no mety ho hitan'ny olona iveran'Andriamanitra. Fiankinan-doha no tiany izao tontolo izao iainantsika. Fiankinan-doha amin'ny endrika maro samihafa. Fiankinan-doha io tsy voatery hoe tsy fiankinan-doha amin'ny fahantrana ihany, fa na fiankinan-doha amin'ny lafiny materiel. Fiankinan-doha amin'ny lafiny fahazaran-dratsy, addiction eo amin'ny teny frantsay. Fiankinan-doha amin'ny lafiny ataontsika hoe mieritreritra hoe afaka nefa raha ny tena marina dia manana fiankinan-doha amin'ny zavatra anankiray ka lasa tsy mahatsiaro sambatra raha tsy hoe iny zavatra iny. Dia hoy Jesosy manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny tena fahafahana dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy. Na inona fatorana mahazo antsika dia ao amin'i Jesosy ihany misy ny fahafahana. Ny faharoa, sady farany dia ty tenin'i Jesosy ty manao hoe ho faty amin'ny fahotanana eo ingenareo raha tsy mino hoe. Rehefa sitrana ilay lehilahy dia inona no mitranga? Tsy faly. Ireo mpanorandalàna sy ireo mpampianatra nanodidina an'i Jesosy tsy faly izy. Tsy faly izy noho ny fahitany famira-pirata amin'ny fiainan'ilay lehilahy tapoka teo. Tsy faly izy satria nisy fahagagana nefa tsy nandray anjara tamin'izany fahagagana izany nefa izy ireo olona fiarahamonina, olona toy ny olona no hajain'ny fiarahamonina nefa tsy nahavita na inona na inona. Dia nialina izy, tonga tao azy ny fialolana satria tsy mba nandray anjara tamin'ilay fahagagana izy. Dia nialina izy, mazava ho azy, nialina an'i Jesosy izy. Satria fo vitany io lehilahy teo, jamba io lehilahy manao hoe zange teo foana inona tsy sitrana hatramin'izay. Nefa nareo eo zany, ilay lehilahy moa zany tsy nanazava an'izay ka inona moa nataonareo tamiko. Fa fo viana efa teo teraka jamba na inona tsisy nahasitrana hatramin'izay. Ka nahoana nolazainareo fa tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany. No zany dia ity lehilahy ity zany dia rehefa sitrana dia nanozongozona ny tombontso an'ireto mpanosadalàna sy fariseau sy reto mpampianatra tamin'ny andron'i Jesosy. Nanozongozona ny fampianarana satria ny fampianarana dia diso. Nanozongozona ny fampianarana milaza momba an'Andriamanitra ny Andriamanitra dia zay rehetra teraka amin'ny ota ka dia zay teraka amin'ny ota dia zao ny fiafarany tahaka ity. Nefa izay nazerany fampianarana ity ny fahagagana nataon'i Jesosy ity. Tsy vitany hoe nanozongozona ihany ny fampianarana ninony reto fariseau sy mpanoradalàna sy manodidina an'i Jesosy reto. Fa zao koa indreo izy ireo fa naniaza ao amboninahitra ny aza. Na tsy aro-menatra izy, tsy nahavita na inona na inona. Ilay lehilahy izay nataony faneso fampianatra sy fimetaon'ny olona fimezana, io fa tonga olona mijoro amin'ny tongony ary tonga manazava. Tonga teolojianina tapoka teo mihitsy ary tonga jerena ny fampianaran'ilay lehilahy. Izany hoe ilay fanafahana nataon'i Kristy dia nanova mihitsy ny satan'ilay lehilahy jamba. Dia inona no mitranga? Tsy nahafaly reto olona manodidina azy zany. Ny fampianaran'i Jesosy dia izao manao hoe soatra masina, aoka na eo ara-faly amin'izay mifaly. Fa zao tsy mba niara-ny faly tamin'ilay lehilahy koa reto manodidina rehetra azy vao maika aza velom-pelonana. Io ilay mampatsiaro antsika ny tenin'ny taona malagasy hoe ory hava-manana. Lehilahy sy jamba nangataka faneson'ny olona, fanarabon'ny olona, maloto, tonga sitrana. Dia ilay fiarahamonina nefany tsy nisy naneho fisaorana akory, tsy nisy fiarabana. Fa vao maika nanao hoe zay nampahiratra anao dia mbola mpanotanao ianao aza. Zay nanao fahagagana, zay nampahiratra anao dia mbola nanotanao anao satria efa fandaharan'Andriamanitra ny fahantranao sy efa ozina ny fahantranao sy zao fahajambanao zao noho zany zay rehetra mikasika anao koa dia vao ozina noho zany dia diso zany olona zany. Mampatsiaro ny fampianaran'ny ny ataontsika hoe hindoisme. Ny hindoisme dia zany mihitsy amin'ny foko ataontsika hoe any Inde dia misy antsoina hoe dalita. Ka ny dalita teo amin'ny foko any faratsimin'ny Inde dia izao misy ny brahmane izay olona ambony ka ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga karazan'olona ambony izy.
misy kosa izay noho ny kapok'Andriamanitra noho ny fahotana nataon'le ota teo nataon'le fanahy teo aloha satria moa miny réincarnation izy noho zany de ny fahantrana tamin'ny fivavahana hindu ny fahantrana de vokatry ny fahotana nataon'lay fanahy teo aloha ka rehefa maty lay fanahy teo aloha de verina any amin'ny zazakely indray de iny zazakely iny nandova fahotana ary dia rehefa tonga lehibe izy de mbola manota ihany de lasa miratsy ta zany hoe ny fahavoazana eo amin'ny fiainan'ny olona zany amin'ny finoana hindu dia vokatry ny fahotana satria ny fanahy tsy inona miodikodina eto ambonin'ny tany amin'ny finoana hindu ka rehefa mandra-pahadio an'iny rehefa madio zao verina any amin'Andriamanitra fa mandra-pahadio an'iny de zao mifindra amin'ny olona teraka anankiray hatrany izy raha ohatra ka misy lehilahy anankiray atao hoe lehilahy anankiray atao hoe grossiste izy ka mpangala-danjy izy mpangala-paritra izy de rehefa maty izy rehefa aveo de ny fanahiny iny miditra any amin'ny lasa tsy grossiste tsony izy fa lasa atao hoe lasa mpivarotra épicerie tsotra ka raha mpivarotra épicerie tsotra le fanahy iny rehefa aveo le lahy manaraka azy iny ka mangalatra ihany mbola mitoy mangala-danja ihany toy tsy mamerina fa merim-bola asa tsy fantatro dia rehefa maty ny mpivarotra épicerie lasa tsy varotra épicerie tsony izy fa lasa lehilahy mpangataka ara lasa lehilahy mpangataka izy ka mbola mangataka izy kanefa mbola mifetsifetsy ihany mbola tsy fantatro zay mety ho lasa ataony ihany de rehefa maty iny de mety ho lasa vehivavy tsy no zay ny azy ary rehefa tonga vehivavy iny ka mbola ratsy fanahy ihany de tonga omby de toy izay rehetrarehetra fa raha ohatra ka manao tsara izy atao hoe miainga any amin'ilay grossiste izy ka raha lehilahy grossiste izy ka nanao tsara mizara mambe mafoy de rehefa maty iny de tsy lasa épicier tsy lasa mpivarotra épicerie tsotra fa mety ho lasa ministre ny varotra ohatra zany hoe ny fampianarany hindu de zay mihitsy ny fahantrana nanazava-tsarotra mitrangy amin'ny fiainana de vokatra ny fahotana ozony azy rehetra mamonjy azy dia manohitra ny fandaharan'Andriamanitra manohitra lay kapok'Andriamanitra anasaziana lay fanahy anadiovana lay fanahy noho zany de tsy mahazo miantra azy zay mahatonga ny hoe tsy fanao tao amin'ny hindu ny hoe miantra fahatana tena fanao de zakao ny anjaranao fa matoa ianao mitondra zava-tsarotra anao de vokatry ny nataonao ihany io izay mihitsy eto amin'ity jao nataoko fasivy ty ka nahatonga lay ireo mpanodidina ny ty lehilahy jamba tsy te hiantra azy te haneso azy ary ka tsy zakany nahita ny fanafahana nataon'i Jesosy azy ary de raha ny fiarahamonina ry avako malala zany tsy mahazaka ny fisondrotan'ny hafa tsy mahazaka ny famirapiratry ny hafa rehefa mba nitahian'Andriamanitra no afahan'Andriamanitra ny hafa de dadray misy tsy mahazaka an'izany dadray misy tratra ny fakapanahy amin'ny takinazony fa hoe fa inona koa reny fa raha inona tafita sy taboka teo fa nahoana izy reny ngia karazan'olona ohatr'izao sy ny sisa rehetra le toetsaina ory hafa manana teneny jaona toko fasivy eto hoe kizake nitahian'Andriamanitra no afahan'Andriamanitra noho ny famondrampon'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra no Andriamanitra fitiavana de nanafaka azy namonjy azy ka afaka tamin'ny fekinan-doha izy de tokony toetsain'ny fiarahamonina ry afako de tokony mifaly rehefa mahita olona mba tafasondrotra ianao mahita olona no afahan'ny tompo ianao mahita olona nitahian'Andriamanitra ianao de izao tokony miara-paly aminy ianao raha mba mahafinaritra ny fitahian'Andriamanitra ny fiainanao fa ny farany avako marana de izao ampy antsika ve izay ampy an'le lehilahy ve izay fahafahana amin'ny lafiny materiel zay fahafahana amin'ny lafiny tsy fekinan-doha fahafahana amin'ny lafiny ampy ve izay tsy ampy an'le lehilahy zay ary tsy ampy zay ho Jesosy satria raha izay ihany de mijanona tao anatin'ny fatoran'ilay fariseo sy ny mpanao-dalàna ihany izy de ina nataon'i Jesosy lasa izy nanatona an'ilay lehilahy de izy mantsy ilay lehilahy manao hoe mino zanak'Andriamanitra fa ianao manamarina le nitenentsika tamin'ny toko valadiny fefatra am'roapolo manao hoe raha tsy mihinana ianareo fa izany izy de ho faty amin'ny fahotanareo ianareo zay le faharoa dia tonga lay lehilahy ny tena manao hoe mino aho le afako malala ny digana faharoa de ity aza afa-po amin'ilay fahanafahana nomen'Andriamanitra atsika ka mahatonga atsika afaka amin'ny fiankinan-doha amin'izao tontolo zao fa aza manaiky raha tsy mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao ka miteny tahaka ty lehilahy ty manao hoe mino aho fa ianao ny fiainana Jesosy efa nomen'Andriamanitra anao zay anina zaza ao anao efa fantatra ny fahazavana fa tsy tahaka ilay lehilahy teraka jamba itsony ianao fa efa no afahana de ankehitriny efa mahiratra
ankehitriny efa mahita fifaliana mahita fahasoavana mananamana tiany olona afaka aminao zay mety mahafinaritra na eo arana lafy zavatra maro samihafa setraina amin'ny fiainana dia mba manana tongotra hitsoroana mba manana zay mahizy azy ianao fa zaho aza mionona amin'izay fa izaho manatona anao Jesosy dia tia metra-panontaniana eo aminao zay no afahany io no afahany efa nomena zay rehetra nlainao ka tsy manana fiankinany to intsony amin'ny hafa ianao dia metraka fanontaniana aminao Jesosy ary manao hoe mino venao ary mino venao fa io zavatra eo aminao io fanafahana eo aminao io fifaliana iainanao ankehitriny io eny mamety ao anatin'ny tsy fahasalamana vetivety ianao fa mino venao fa Jesosy ny tena fiainana dia hoe raha manao hoe mino satria za efa nahita nanafahan'Andriamanitra engany ravako malala ho tonga amin'ny finoana tahaka ity lehilahy jampy ity ianao efa nidikana voalohany efa nafahany tompo tamin'ny fiankinan-doha efa nahiratra fa nidikana faharoa dia ity ny fanekempinoana ary ny fanekempinoana manjary asa iankoaka eo amin'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika zany ravako malala mahereza aza variana amin'ilay dikana voalohany fa mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa ianao hoe tompo za mino fa mpamonjy ianao ary tia irao ho vavolombelona trany famonjena nataonao zany ivavaka sika tompo nitsoranao zay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao nitsotranao fa nanafaka anay tamin'ny fantrana nanafaka anay amin'izay rehetra mety ho fatorana nanafaka anay tamin'izay rehetra mety lafiny zavatra maro mampiankin-doha amin'ny hafa zay fa mitonany kosa ianao ankehitriny ino anao fijona vavolombelony finoana anao fa Jesosy mpanafaka velona ianao dia ta io ny fiainanay tompo ho fiainan'ny olona pino ka fiainana hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra fiainana feno hanehoana fa tsisy zava-mahagaga tsy hainao ary ny zava-mahagaga ataonao dia mitondra anay ho amin'ny finoana dia ta io ny tokantranonay tsiray avy ta io ny isambatan'olona ta io ny tanindrazanay ny firenenay ao anatin'izao zavatsarotra mahamay izao fizahan-toetra mahamay izao dia jerevo ny firenenay ataovy mahay mijery ny zavatra rehetra amin'ny fahazavan-tsaina zahay ataovy mahay mijery ny zavatra rehetra amin'ny finoananao indrindrindrindra ary terizo salama sy fambinina amin'ny zavatra rehetra amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy amen.